Tsika dia mila manova ny fomba fiasantsika. Dia misy grille zany heverika hoe vaovao tokony ho haintsika sy voafehintsika ao anatrehan'ny asa izay ataontsika. Tsara zany mampahafantatra antsika aloha fa io le hoe tanora tsy zavatra hoe efa nisy foana hatramin'izay, fa izay le lazain'ny mpandihy fiarahamonina hoe construction sociale. Zavatra namboarin'ny mpiara-boelona io hifandaminana izany. Satria miovaova ny antsoina hoe tanora arakaraky ny tontolo manodidina sy ny fiovana izay misy ao. Dia mba ahafahantsika mijery an'izay zavatra izay amin'ny atsipiriany dia misy mpandinika sy fandinihana efatra zany izay heverika hoe tsara raha ohatra ka voafehintsika. Anisan'ny voalohany amin'izany Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dia niresaka ny antsoina hoe fanabeazana sy ny raiki-tapisaka. Raiki-tapisaka dia izy koa miresaka le resaka hoe capital social, tsy haiko raha efa henontsika. Ny zavatra ananan'ny olombelona anankiray zany eo amin'ny fivoarana. Ireo zavatra ireo ny habitus, ny raiki-tapisaka sy ny capital social dia mibaiko mihitsy ny fomba fijery sy ny fihetsiky ny tanora iray manontolo zany, izay tsara ho fantatsika. Raymond Boudon dia niresaka ny antsoina hoe fomba fisainana, rationalité dia itsika moa eto zany fomba fisainan'ny jeune. Raha ohatra ka zany amin'ny ankapobeny ny tanora anankiray dia misy kajikajy ao an-tsainy ao rehefa manao zavatra izy. Hoe ho vitako ve ity sa tsy ho vitako ary inona avy no zavatra tokony ho etsehako ny ananako ny vidin'ity zavatra ity, inona ny tomban'ity zavatra ity, inona ny vidin'ity zavatra ataoko ity. Dia rehefa azontsika izay dia hiala ao amintsika le hoe kamo ny tanora ohatr'izao ny tanora satria fantatsika fa misy an'izay rationalité izay na fomba fandinihana zany. Anisan'ny ho jerevantsika ihany koa Olivier Galland. Olivier Galland dia nandinika manokana momba le resaka hoe eny an-dalana fahatongavana olon-dehibe ny zotra amin'ny olombelona anankiray vao amin'izy miala amin'ny adolatsefitra dia tanora mankany amin'ny maha-olon-dehibe la transition vers la vie active, ny fanambadiana zany, ny asa zany sy ny fahavitantena, fahaleovantena ara-bola indrindrandrindra ahoana ny fandehany. Dia ny farany moa zany mpandinika efa elaela ihany nefa heveriko fa tsara ho fantatry ny mpiantsehatra amin'ny tontolon'ny tanora rehetrarehetra dia tsy izany fa Inga Paulo Freire. Izy miresaka ny antsoina hoe fivelaran'ny olombelona sy ny hoe fahatongavan-tsaina. Dia mety manampy antsika izay mba hahatonga antsika hoe ahoana no atao zany amin'ireo tanorantsika mba tsy hoe ampiana lava ireo tanorantsika fa tena hoe izy mihitsy no mandray an-tanana ny fampandrosoana ny tenany zany ary tonga saina ho azy izy ahoana ny tokony atao izany.